Salamy e, iresaka toka e, tsy hoe resaka toka akory fa iresaka kely alikaolintsika amin'ity an'ity. Resaka toka tsy voatery mitovy avokoa ny zava-pisotro misy alikaoly. Misy ny atao hoe alikaola dia misy ny alikaoly. Zava-doza aloha ny fisotroana alikaoly e, ny fisotroana toka. Raha mbola tsy nisotro dia aza mieritreritra ny hiditra hisotro fa izay tafiditra mety tsy tafaly. Tafiditra ao anatin'ny atao hoe zava-mahadomelina koa ny toka e. Contre-ny sigara ny toka sy ry zava-mahadomelina. Fianakaviana iray ireny mety hitera-doza amin'ireny ny vatantsika raha sendra misehatra olana be amin'ireny. Aza fangaro amin'ny fanafody koa rehefa hoe mihinana fanafody dia misy manontany dokotera matetika, dokotera afaka sotroina miaraka amin'ny alikaola ve le fanafody sa ahoana, satria ohatrany efa tena tamana tsy maintsy misotro le olona. Dia tsy dia fanao loatra manambatra ny fanafody amin'ny alikaola, fa misy fanafody dia misy alikaola kely any anatiny. Ireny indray fa vao marina sy efa voasokajy tsara dia ny mpitsabo mahafantatra azy. Tandremana zany indrindra ity resaka toto-tanana ity amin'ity alikaoly ity. Kaopinareo zay mihitsy le izy, efa somary malalaka mantsy izy zao dia tia ny hafatra apetraka. Fantatrareo ve fa samy hafa mihitsy ny alikaola atao hoe metanol sy ny alikaola antsoina hoe etanol. Dia eo zany ireo mahasamy hafa azy ireo any amin'ilay famokarana azy. Mety famokarana alikaola sy toka, fa misy fotoana misy metanol, ilay etanol zay tsy fahin'ny olona. Eo zany dia mila jerena tsara mihitsy, indrindra reto ilay toto-tanana ny resahantsika reto. Tena mahatonga fahajambana io ary mety hiteraka fahafatesana raha ohatra ka 10 point kely fotsiny. Zao fanazavana, ilay metanol dia tena tokony tsy azo sotroina mihitsy io. Matetika ny lohany rehefa manao an'ilay distillation, manao an'ilay famokarana toka gasy resahako ohatra, dia ny metanol mandeha aloha, betsaka metanol kokoa any amin'ilay lohany ozy be dia be mihitsy nefa no miteny mbola lohany io le tena mbola mirehatra tsara mihitsy. Fahafatesana ny ambadika ireny. Ary zay voa tsy niteniteny fa zay tafiditra indray fa sahirana koa. Fa eto zany dia manamarika tsara mihitsy, tsy hoe manohatra ny famokarana azy, fa zao no tokony ho atao. Rehefa mamokatra an'io toka io zany ny lohany tokony averina indray ho distillena fanindroa, fa matetika ny lohany tediavin'ny olona. Dia zao iny lohany iny misy an'ilay metanol toka, misy an'ilay formaldehyd moa ny ilazana azy, formol zany dia iny no manome an'ilay acide formique, toksika be zany le mitera-doza, mitarika fahajambana, manimba vo, manimba fo, manimba ati-doha. Fahafatesana ny ao ambadika zany, ao ambadika hoe coma méthylique. Mety hoe samy tratran'ny coma ihany rehefa be loatra ny toka, fa ty méthyle ity tena zava-doza. Zay ny ano hafatra amin'ity anio ity. Ny amaranako ny resadresaka amin'ity anio ity dia tsotra be fotsiny. Afaka atao ihany tokoa ny misotro azy, fa mila mahay misotro. Ahoana le hoe mahay misotro? Dia arakaraka hoe inona sakafo tokony hohanina rehefa misotro an'io zavatra dia tokony mampihetsiketsiky vatana. Nareo ve tsy gaga? Nareo ve efa nihinana ohatra hoe nihinana voasary dia misy fofona voasary na fofonaina ny amin'ny atsembohana, ohatra hoe mihinam-bary dia misy an'izany. Fa ny toka misy fofona toka avokoa zay mivoaka amin'ny vatana rehetra, manomboka amin'ny atsembohana, fofonaina, mamany, mangery, misy fofotoka daholo. Inona ny anton'izany ozy nareo? Tsy mametraka fanontaniana ve nareo? Ataon'ilay vatana zay voahany aingana ao anatintsika ao, satria manimba azy io. Ary zany koa mahatonga an'ireny olona hoe misotro toka dia somary bebe kibo. Labe no resahako indray zao. Tsy hoe zany no tena miteny mihitsy hoe miteny indray radoko fa tsy mahazo misotro an'ity sy misotro an'ireny efa amidy ireny. Tsy zany no tiako teneny, fa samy amin'ny sitrapony ny tsirairay avy. Ny dokotera moa zany dia mirary soan'ny olona rehetra koa, na tsy harary fa rehefa marary io aty io no tena simban'ny toka matetika. Rehefa tonga any amin'ilay cirrhose hépatique, efa tara be zany, dia efa tsisy atao intsony fa dia miandry fotsiny amin'ilay hoe compte mody dia lany vola amin'ny fitsaboana. Le vatana nefa toa tsy mihatsara. Dia zany ilay tandremana. Ny metanol na dia misotro 10 mililitatra fotsiny azy dia mety efa miteraka fahajambana. Ary raha tonga any amin'ny hoe 100 mililitatra tonga dia fahafatesana. Ny toka kosa moa zany le etanol resahantsika ity dia mila mitandrina rehefa misotro azy. Dia aza manao mamo. Zay aloha ny resakantsika. Tandremindray raha rehefa mody ao an-trano dia mamo ny lery dia mba jerijerena. Tsy misakanareo tsy hisotro akory, fa mba mampandinika indray hoe tena ahoana marina zany resaka zany. Zay ny resakantsika amin'ity anio ity. Resa toka mirary soanareo.